Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Magasin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna ahitan'ireo entana avo lenta fampiasa amin'ny fiainana andavanandro manolotra anao ny vaovao. Takin'ny vondrona mpisolovavana ny barao de Madagasikara ny anafanan'ny filoham-pirenena ny fitoriana sy fanenjehana ny loholona Lilisan ho mariky ny fampihavanam-pirenena mialohan'ny 20 jona izao. Fitaka bevava sy kajikajy politika no ataon'ny mpitondra ao anatin'ny lalàna mifeny serasera ankehitriny. Tsy matoky ireo solombavam-bahoaka intsony ny fanjakana. Tsy nandalo teny anivon'ny anteny meram-pirenena fa tonga dia nilaniana teny amin'ny anteny mera-doolo ity lalàna ity. Ho fantatra amin'ny faha-12 volana jona ho avy izao ny fanesorana ny Air Madagascar ao anatin'ny listra be amin'ny vondrona Eropeanina. Ny vondrona Eropeanina moa no hanao fanambarana ofisialy araka ny fantatra. Joularon namono ny ainy notifirin'ny mpitandro ny filaminana teny Akadivady ny maraina teo. Toerana izay efa maresaka amin'ny tsy fandriam-pahalemana na andro na alina. Nisa 10 mahery ny olona maty ny alin'ny asabotsy ifoalahady teo any Florida, États-Unis. Eo Marsedik izay ao anatin'ny fanjakana islamika no voalasa fa tompon'antika voalohany tamin'ity fitifirana ity. Ny andindin'izay arahanao afaka fotoana fohy. À l'occasion de la fête de l'indépendance, grande promotion chez Baolay. Des magnifiques panneaux solaires, Smart TV Ultratech, incontournable synthétiseur de nouvelle génération, sonorisation en tonalité fidèle et extraordinaire à la pointe de la technologie. Changong, Jayo, So Good, Osailo. Des produits de qualité et original à prix hyper compétitif. Baolay, toujours meilleur. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Tsara fambolena na pitumbarena kana vita kuchano na zuko faumbaza na maruna mako Seka irutiako Seka marusa pitiko Sekam faumbaza ni fabzaran No one can stop me when I taste the feeling. Nothing can ever bring me down. Nothing can ever bring me down. Savourer le moment. Portes, fenêtres,
fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Et jusqu'au 30 juin, profitez d'une remise de 10%. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. Miarahaba tompoko tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao arivo izao anasana anao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany miarahaba manokana ihany koa ireo mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny kolo amin'ny alalan'ny fahitalavitra TNTV, FMA ary DSTV anasana anao tsy saraka aminay hatramin'ny farany lafim-baovao politika avy hatrany no entsika anokafana ny fotoana ny fampahalalam-baovao takin'ny vondron'ny mpisolo vavana ny barreau de Madagascar ny anafanan'ny filoham-pirenena ny fanenjena ny olona Lilson mariky ny fampiavana-pirenena mialohan'ny fanamarinana ny andro ny 9 amby roapolo jona fototra ny olana ankehitriny moa raha ny fanambarana nataon'izy ireo tetsy antanina renina androany tsy fanajana ny tany tandalana ary ihany koa ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana misy amin'izao fotoana izao andoharany fanadihadiana mpiasa izay vohitsakitsaka ny lalam-pandrenana raha hita ankehitriny araka ny fanambarana nataon'ny mpisolo vavy amin'ny barreau de Madagascar androany ny vola sy ny malety no manjaka toy tamin'ny fanendrenany prime ministre tamin'ny tsy nanajana ny andininy 450 ao amin'ny lalam-pandrenana sy ny fahanginany fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana manoloana izany tsisy ihany koa ny fanomezam-baovao marina ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao satria olona mbola tsy nametra-pialana araka ny takin'ny lalam-pandrenana no tonga dia soloina ary any amin'ny faratampony mihitsy no manao an'izany fanitsakitsahana ny lalàna zany satria raha mbola tsy nanaiky mihitsy ny prime ministre général Jean Ravelonarivo hoe niala dia efa nitendrena ny solona mahita raha milaza ny hoe mise en place des institutions haute cour de justice hoe ao anatin'ny 420 volana tsy maintsy apetraka hatramin'izao tsika mbola tsy hita ihany ny farany ary ohatran'ny hoe mampalahelo moa fa satria le fitsarana avo mba lalam-panorenana zay natao ampiatra ny lalàna dia miaro hatrany tsy fanarahan-dalàna satria izy indray manao hoe obligation de moyen io fa tsy obligation de résultat mandeha ny resaka hoe ny présidence mitondra vola en devise niala ny firenena malagasy dia mandefa taratasy ny ministère ny affaires étrangères tsy soni tsisy daty ohatran'izay koa ny consulat général amin'ny frantsay tsy soni tsisy daty taratasy alefa zany hoe tsy manana information ntsony malagasy nefa constitution dia mametraka fa manana zo amin'ny information ny malagasy ahoana ny fanazavana reny resaka njorobe reny ahoana ny fanazavana reny famoahana olona amin'ny fonja mandeha makaty Antananarivo avy any Tamatavy reny fanakorontanana sy fanozongozonana ny fiandrianam-pirenena na atteinte à la sûreté de l'État no anenjena ny lola Lilson ankehitriny ho an'ny mpisolo vava eto Madagasikara vahaolana ny fampitoniana ny raharaha ary ampitsarana ny fanenjehana ametrahana ny fampiavana-pirenena mialoha ny fankalazana ny fahaleovantena. Le président de la République hozy izy est l'ultime recours vers lequel vous êtes en droit de vous tourner. Io tenin'ny filohan'ny république io ny raisiko ka zay no mahatonga ana avy ankehitriny miresaka amin'ny filohan'ny république araka ny promesse zay nataony monsieur le président, son excellence monsieur le président, efa ho avy zao 26 juin fety-pirenena malagasy raiso ny toeranao amin'ny chef d'état anao, chef suprême de la magistrature anao, chef suprême de l'armée anao raiso ny andraikitrao satria ianao no lehibe an'ireo mpitsara ireo, ianao no lehibe an'ireo tafika ireo miangavy anao aho monsieur le président foano io didy mandat d'arrêt ho an'ny sénateur Lilson io fa zay no mampisy fandriampahalemana zay no mampisy fampiavana-pirenena eto amin'ny tany sy fanjakana. Sénateur Lilson zay manjavozavo tanteraka tsy mitombona eo amin'ny lafiny hoe paikadelo ka na procédure
na ny forme na ny fond tsisy mitombona fanenjena sénateur Lénisson fa fanaovana asa lambo izay olona sa mitsikera sa midénoncer ny tsy mety atao amin'ny firenena fitantanana maloto atao an'ity firenena ty. Mbola endrika tsy fanarahan-dalàna ankehitriny ihany koa ny tsy fahamarina toeran'ny antoko-mpanohitra takiny izany ahafahana mitaratra ny fitondrana demokratika raha ny nambaran'izy ireo androany. Hatreto tsy hita taratra izany any anivon'ny androm-panjakana mijoro toy ny eny amin'ny antenimieram-pirenena, ny antenimieran-dolona, ny CENI, ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanitan-dalàna. Fa mikasika ny lalàna mifeny serasera dia ny antenimieran-dolona izay manana olona HVM maro anisa no ampandalovina voalohany. Ny lalàna mifeny serasera isoroana ny adiefitra eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao fitaka be vava ny nanafoanana ny fanagadrana ny mpanao gazety amin'ny asany nandiso ny filazan'ny ministera ny serasera fa tsy nasimpanovana ilay volavolan-dalàna momba ny serasera hodininy eny anivon'ny antenimieran-rototandroany ilalatiana Rakotondrazafy Aron Fanadiadiana. Fitaka be vava sy kajikajy politika ataon'ny mpitondra ny votoatin'ny lalàna mifeny serasera kehitriny izay niarahan'ny mpanao gazety nidinika antaonany maro niaraka tamin'ny PNUD ary naravo ny ministerany serasera farany araka ny fanehoan-kevitra nentin'ny lalatiana Rakotondrazafy androany. Miverina ao anatin'ny volavolan-dalàna mifeny serasera ilay andininy faharoapolo ao anatin'ny lalàna momba ny cybercriminalité. Mita atao andohan'ny mpanao gazety sy ny olon-tsotra mampiasa ny serasera mpifandraisana ny fanagadrana sy ny fandaovana lamandy atapitrisany. Reo atao hoe détenteur na mandat public na hoe manana fahefana zany détenteur na autorité publique sy ny sisa ka raha hoe zany ianao hoe manao eloka na milaza zavatra ka iverin'izy ireo fa manala baraka azy na manompa azy dia voasazy ary le sazy goavana be satria sazy figadrana 2 taona ka hatramin'ny 5 taona ny tranomaizina na lamandy 2 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 100 tapitrisa ariary na 500 millions de FMG. Ay niova le izy ary le niova tena niovany amin'ny zava-doza satria vao maika zany mafy be le sazy le mpanao gazety modiny esorany daholo le sazy famonjana ty amin'ny code de la communication proprement dit fa mbola nitazominy ihany ilay andininy faharoapolo ao anatin'le loi sur la cybercriminalité. Dia nahatonga ny teny hoe aza mandrimandry manana aretina tsika mpanao gazety andao hivondrina andao hirahina dia nyzao dia andao hiady mikasika an'io manentana na ny patron de presse manentana antsika mpanao gazety ny association de journaliste reny na isika olon-tsotra olom-pirenena ihany koa za mampiasa ny Facebook sy ny sisa io andao hiara entana hanohitra ny fisin'io ary hitaky ny famerenana ao anatin'le projet de code de la communication izay andininy milaza hoe ce présent code abroge l'article 20 de la loi sur la cybercriminalité numéro 006/2014. Tsy mbola tonga am-pelatana nisy olombam-bahoaka ny lalàna mifeny serasera amin'izao fotoana izao. Tsy mbola voafaritra ihany koa ny feim-potoana andalovana izany eny anivon'ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza. Fadinianareo tao amin'ny antenimera ve mikasika ilay lalàna mifeny serasera sa mbola any amin'ny travaux de commission nandeha? Mbola gouvernement misy aketo commission. Zany hoe mbola tsy malala ny andindinikasika an'izay mihitsy zany nareo solombavam-bahoaka amin'izao. Mbola tsy fantatra ve azafady indrindra hoe mety ho vina ilay izy? Za zany tsy any tsy tanary fa faritany zany fa tia faritana rota makabisa ka tsy fantatro tamin'izao mialatany aloha mbola tsy hita tonga any izy. Ny farany herinandro lasa teo no voarainy Bromaharitra anivon'ny antenimieram-pirenena ilay volavolan-dalàna ifeny serasera. Androany niroso tamin'ny travaux de commission mikasika ity volavolan-dalàna ity ny anivon'ny antenimieran-dolona. Tsy mbola voafaritra hatreto hoe oviana no iroso ao anatin'ny fivoriana azony rehetra hatreny ilay volavolan-dalàna ity ho an'ny antenimieran-rotota. Mikasika ny lafin'ny politika dia tao aorian'ny voan'ny mpitarika ny fiangonana Hebreo Cohen Rivolala dia naneho ny heviny izy androany mikasika ny raharaham-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Tsy tokony hisy ny fanaparam-pahefana manoloan'ny fitakiana maro samihafa eto amin'ny firenena izay nalaza tatoato. Tokony hisy ny fandraisana ny hevitry ny rehetra fa tsy manao be marenina ny fahatany fotsiny-tsotra izao ny fanjakana raha ny nambaran'ny mpitondra fivavahana ity hatrany ohatra amin'izany ohatra ny fitakiana ataon'ny vondrona sy antoko politika amin'ny fialan'ny filoham-pirenena sy nanaovana ny fifidianana mialohan'ny fotoana. Andao arahintsika ny fanazavana nentina tamin'izany.
ka fanenjikenjehan'olona sy fanagadragadrana olona io ajanao ajanony io rehefa ajanonao io milamina ny firenena de ny mpanohitra sy ny olona zay mana koa aza de mandranindranitra tokoa aleo zany tsika ilamina e aleo ilamintsika de andao hiaraka hamahany ty olany firenena ty fa zao kosa nefa ny fanjakana tokony hisokatra amin'ny mpanohitra tokony alaina doany ny avian'ireo mpanohatra reo hoe inona ary ny fantatrareo e fa mapety an'ity vahoaka malagasy tsika zay itsika no natao lohany hitarika azy tia sy hamahany olany zareo. Lafiny baovao hafa tanteraka kosa indray dia ho fantatra ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Jona izao ny fanesorana ny Air Madagascar ao anatin'ny lisitra mainty ny vondrona Europeana. Ny vondrona Europeana moa no fantatra fa hanao fanambarana ofisialy mikasika izany ny sehatry ny fizahantany no miandrandra fanovana amin'ity fivoan'ny kampania nabakabaka Air Madagascar anatin'ny lisitra mainty ny vondrona Europeana ity. Mitondra ny fanadihadiana mikasika izay Mioramandry. Fa tiantoka manodidina ny 70 tapitrisa euro no hitan'ny kampania pitaterina Air Madagascar tamin'ny fiatombohan'ity taona 2024 ity. Ny enany isan'ny mpizahantany no ny olana ara-pitantana n'ity orinasa mpanjakana ity. Ho an'ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahantany teboka iray ahafahana manarina ny fizahantany eto Madagasikara ny fivoana amin'ny annexe B. Ampiakatra ny isan'ny sidina tao an'ny Frantsa ny kampania mandritra ity fotoana fahatongava amin'ny fizahantany ity. Io no isan'ny tombony ho an'ny mpandraraha. Dia voalohany indrindra aloha dia ho an'ny kampania nasionalina mihitsy dia efa tena hoe zava-dehibe zany satria nge tadidio tsara fa ny Air Madagascar mijanona anatin'ny annexe B io dia masefatra azy io raha lafiny ekonomika fotsiny no resany dikan'izany zany raha vao mialo izy aloha dia efa afaka mihitsy izy zany miaina kokoa raha ny ekonomia no resana dia faharoa moa na araka ny tekiteo ny mahazo Madagasikara fotsiny ny mahazo kampania zany miala annexe B zany dia fiverenan'ny fatokisana zany hoe kampania manara-penitra sy manara-dalàna ny kampania nasionala dia zavatra anampy azy mihitsy zany amin'ny fiverenan'ny mpanjifa andray ny kampania nasionala rehefa maketo Madagasikara. Ankoatra ny sehatry ny fizahantany fitonjovana ny fiainana ny tampony firenena amin'ny teny sy mampiasa ny teny frantsay ny fivoana amin'ny annexe B ankehitriny. Olona iray afaka ho an'ny kampania Air Madagascar ny annexe B saingy mbola olana ny ho avin'ity kampania pitaterina malagasy ity. Misy ny paikady ataon'ny mpitantana anarenana ny orinasa fa mbola mipetraka hatrany ny fanontaniana hoe hitondra marina amin'ny fanarenana ve izany paikady izany. Fa eritoana androany ihany koa ny namohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana ilay pacte de responsabilité hatreto nefa dia tsy misy mivaingana ny fampiarana ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ity didim-pitsarana ity. Mamintana izay Izo Rakotondrina. 13 Jona 2024 13 Jona 2024 eritaona 4 androany ny namohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana na ny ACC ny pacte de responsabilité. Ny fanontaniana apetraky ny be sy ny maro manoloan'izany dia ny hoe nakaiza io resaka pacte de responsabilité io amin'izao fotoan'izao. Didim-panjakana no navoakan'ny ACC tamin'izany fotoan'izany. Amin'izao fotoan'izao tsy nisy na dia iray akory aza ny fehinkevitra fifanarahana nataon'ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna irosoana amin'izany. Raha tsy haivina namoaka iny didim-panjakana iny ny teo anivon'ny ACC taorian'ny fitoriana fanonganana filoham-pirenena nataon'ny solombavambahoaka tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ny taona 2024. Fa nitsakitsahana ny lalam-pandroenana no antony nanaovan'ny solombavambahoaka izany fanonganana izany saingy no lavin'ny ACC. Tamin'ny eritaona toy izao no namoahan'ny ACC ny didim-pitsarana fa tokony tsy hifanongana ny fahefana mpanantanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ary tokony mitady marimaritra iraisana. Efa nisy ny firosoana tamin'ny fifampiresahana tamin'izany fotoan'izany saingy tsy tody hatramin'ny farany foana ny fiaonana teo amin'ny rotonta. Taty aoriana adinidino teny ny pacte de responsabilité mody namoronana ny filoham-pirenena anarana hafatany ny memorandum de stabilité izay tsy nisy ifandraisany tamin'ny didim-pitsarana navoakan'ny ACC. Amin'izao fotoan'izao na ny teny hoe pacte de responsabilité aza tsy anitsony na ny ACC aza efa tsy naneho hevitra intsony momba izany. Didim-panjakana vitavita ho azy amin'izao ve izany ny pacte de responsabilité. Tsy mahagaga na tsy fanajana lalàna toy izany eto Madagasikara avy amin'ny mpitondra. Nandeha ihany koa tamin'ny ireny fotoana ireny ny resaka kolikoly isan'izany ilay vola 12 miliara izay nalaza be ho nomenan'ny mpikambana tao amin'ny ACC. Nakaiza ny fanadihadiana nataon'ny Bianco momba izany tsy hita intsony. Efa fanitsakitsahana ny lalam-pandroenana no nitoriana ny filoham-pirenena
avy eo na ny didina voakan'ny ACC tokony hampanolona lampanondrenana indray aza no tsy najaina. Ary farany izao eo anivon'ny ACC ihany koa tsy manaja izany. Tsy mahagaga ihany koa noho izany raha manjaka ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena hatramin'ny faratampony ka hatreny fotony. Ahagaga ve raha manjaka sy mampidikizo ny firenena ny kolikoly, ny famotsim-bola sy ny afera maloto maro isan-karazany amin'izao fotoan'izao. Trangam-piarahamonina no anohizantsika ny fampahalalam-baovao jiola roa no namony aingy notofirin'ny mpitandron'ny filaminana tetsy Akadivato androandry, toerana izay efa maresaka amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana na amin'ny andro atoandro zany na amin'ny andro alina manohitohina ny zon'olombelona ny fitifirana avy hatrany raha ny nambaran'ny mpiaro ny zon'olombelona androany mikasika ity fitifirana ireto jiola ity. Miantarandrianaivo no tena toerana mitondra ny fanadihadiana. Ny maraina teo tetsy Akadivato jiolay roa no maty notofirin'ny mpitandron'ny filaminana. Araka amin'ny fanadihadiana efa nikoendren'ny mpitandron'ny filaminana tato anatin'ny andro maro ireto jiolay ireto ary izao tratra izao. Nahitana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy, pistolet automatique iray, basy vita gasy iray, bala maromaro ary antsy. Teo ampovoan'ny sekoly roa no namonoana azy ireo. Vao marika isaky ny mety jiolay tratra toy izao ny fisian'ny basy ny mpitandron'ny filaminana eny amin'izy ireo. Anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'ny mety ho fisian'ny firaisana tsy kombakomba amin'ny jiolay sy ny mpitandron'ny filaminana ankehitriny no tompona andraikitra. Etsy ankilan'izay, fiarovan-tena no antony namonoana ireo jiolay roa ireo. Rehefa nanaovana injonction satria ao anatin'ny intervention dia tsy maintsy misy ny injonction zany zay ataon'ny mpitandro filaminana ohatrany hoe ambony tanana mijanona etsetratsetra, ambany mandoalika. Fa tena tsy nanaitra ireo ary zay natonga an'le basy zany efa armé io basy io ary efa tena iriposta mihitsy zany ireo jiola reo. Zay zany natonga an'le fitifirana satria ao anatin'ny cadre légitime défense zany zay amin'izay fotoana zay. Ho an'ny mpiaro ny zon'olombelona manohitohina ny zon'olombelona ny famonoana olona nampanao ratsy aza. Fa namelohana avy hatrany ny jiola ny fitifirana tahaka izao. Fiarovan-tena no azo atao ary ny mpitsara ihany no afaka manameloka. Tsy azo atao mihitsy ny famonoana mivantana na koa fitifirana raha tsy hoe akory nisy ny ataontsika hoe fanafihana ataon'izy ireo dia fiarovan-tena moa zany no atao amin'izay fotoana izay. Fa raha kosa hoe amma mpitandro filaminana dia avy hatrany dia hitifitra na hoe hamono dia tsy mety velively zany eo anatrehan'ny lalàna. Tsy misy zo mihitsy mamono olona izany. Tsy andro alina ihany no isehoan'ny tranga tsy fandriam-pahalemana. Tato ato ihany koa tsikaritra fa miroso avy hatrany amin'ny fitifirana mpitandron'ny filaminana amin'izay tratra manao heloka. Mampilaza ihany koa ny mpitandron'ny filaminana fa tsy hitsitsy amin'ny fitifirana raha misy manakorotana amin'izao akaiky amin'ny fetim-pirenena izao. Eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany moa dia efa manomboka miroso amin'ny fahalianana amin'izay fizahan-tany izay ny malagasy amin'izao fotoana izao. Faritra maro eto Madagasikara moa no efa nohezana nampahafantarana ireo teratany malagasy ary ihany koa ireo mpizahatany vahiny tonga eto amintsika ara-andrasana ny akon'izay firosoana ao anatin'ny fialan'ny kampaniana bakabaka malagasy anatin'ny lisitra mainty ny vondrona eoropeana izay. Mitondra ny fanadihadiana hatrany ny Mioramanitra. Majanga sy Tomasina ireo ny tanàna anisany mahazatra ireo mpiala sasatra avy eto Antananarivo. Nisy mifampahafantarana ireo faritra rehetra azo anaovana fizahan-tany eto Madagasikara ary andrasana ny mety ho akon'izany. Tsy ireo mpizahatany vahiny ihany anefa no ezaina ho sariana amin'ny endriky ny Madagasikara. Mpanjifa fahakarojana ihany koa ny malagasy ankehitriny ary tato anatin'ny 3 taona no efa nisariana azy tsikelikely. Ny zavatra andrasana aloha zany voalohany indrindra aloha raha resaka tourisme national no resahana dia hoe manantena zany fa ireo faritra izay nampahafantatra ny raha fizahatany resahana zava-misy any amin'ny faritra zany dia mba hoe tombo zany nisan'ny malagasy tonga an'ireny faritra eny zay ny tanjona maro satria tena ohatran'ny hoe zarina mihitsy zany ny malagasy mba voalohany indrindra aloha mba hiala sasatra ankoatran'ny eto Antananarivo ary rehefa mandeha hiala sasatra dia mba miova ny Mahajanga na i Tomasina izay fantatsika fa ireo no tena toerana falehan'ny eto ampovoan-tany aloha zany eto Antananarivo rehefa mandeha miala sasatra. Ho an'ireo
Hoan'ireo baoritra sy mpanao asa tanana malagasy kosa indray, andrasana ny fiavian'ny mpizahan-tany maro manomboka amin'ny volana jolay ho avy izao. Efa mihatsara ihany koa araka ny nambaran'izy ireo ny kalitaon'ny asa tanana malagasy ary efa mihamaro ny malagasy mpanjifa izany. Mpizahan-tany zao mbola tsisy mihitsy, am'izao mbola vitsivitsy no tsena, tsisy mihitsy, mbola tsy mandeha mihitsy ny tsena. Fotoana tapatapaka izay eo manomboka izy, efa volana ao. Taloha zao tsy dia mbola misy zany zao satria le mbola tsy garano vakansa dia tsisy client mihitsy zany zay zao. Fa ny tena mandritra ety zany misy vazaha, misy gasy. Asa tanana zany mila tsaraina zany ny asa tanantsika nefa ny asa tanantsika koa zao efa mivoatra fa tsotra ny taloha intsony. Taloha zany asa tanantsika misy ane mety mora simba, zao mba efa misy kosa mafy sy tsara, tsara. Dia zay zao ny eritreretina hoe mety ho betsaka ny client tonga ianjifa an'izy amin'izay satria efa miezaka le mpanao asa tanana zany manatsara ny asany. Miankina amin'ny paikady fisarihana mpizahan-tany, anjifa ny asa tanana malagasy ihany ny entana lafo eto. Tsy misy ny mpanjifa raikitra fa samy manao izay azahoany mpanjifa. Hita taratra ihany koa fa mihamaro ny malagasy manjifa ireo asa tanana malagasy amin'izao fotoana izao. Misy fiovana ary mihatsara ny kalitaon'ny asa tanana malagasy, antony iray mampitombo isa ireo mpanjifa. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia androany no nikasa hanao fitokonana manoloan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola tetsy Antaninarenina ireo mpampianatra mpanao fitakiana. Tapitra androany moa ny fetrandro nomen'izy ireo ny ministera ity ary tsy hita teny an-toerana araka ny fanarahana izy ireo androany mizarazara ihany koa ny sendikany mpampianatra frama amin'izao fotoana izao manoloan'ireo fitakiana ataon'izy ireo hijanatra eo ve ny fitakiana ny sesesy hatramin'izay andrasana izay ho fivoaran'ny toedrarà mikasika ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra frama ity. Mbola amin'ny sehatry ny fampianarana izay hatrany dia nanomboka ihany koa ny fanomanana isan-karazany ireo fiatrehana ny fanadina-mpanjakana amin'izao fotoana izao. Nanomboka androany moa ny fanadinana andrana ho an'ireo kilasy fahatelo ary maro amin'ireo ankizy anefa mbola tsy mahafety taranja maromaro raha ny fanadihadiana nataona androany. Fanadihadiana iarahana amin'ny Michela Tranarjona. Mpiadina 7,540 alina no hiatrika ny fanadina-mpanjakana CEPE amin'ny ity taona ity, raha toa ka 2,720 alina no hiatrika ny BEPC ho an'ny faritany mpiadidiana Antananarivo. Herinandro vitsivitsy mialohan'ny andro fanadinan'ny CEPE anefa, raha ny fanadina tao maro amin'ireo taranja no mbola tsy voafian'ireo ankizy. Samy manana ny fikafika madinika iaranarana ny lesona nefa ny tsirairay. Fanadina fa hiatrika fanadina. Le SVT mba sarotsarotra le atahorana fa tsy le zora le amin'ny sorokama fa nomba amin'ny fanaovana le nomba amin'ny fianarana lesy matiera an-tsavoloka dia ny problème. Rehefa mimankopana ireo mpiadina manomboka ihany koa ny fanomanana ho an'ireo tompona andraikitra. Tsy misy ny fiovana ny daty mpanadinana rehetra hatreto. Ny fomba fitsarana kosa no nasiana fanovana raha ny fanazavany chef Cisco androany. Ny fanomanana moa ezahana foana ny atsaratsara kokoa azy ny eo amin'ny lafiny ara-pedagojika indrindrandrindra miezaka foana zany zay manatsara ny izay hoe kalitao ny fanabeazana omenana ankizy zay. Dia na ny mpampianatra amin'ny alalan'ny fanofanana omenana azy ireo na ny fanatsarana ny vaofampianarana na an-tsekoly mihitsy dia efa be da be ny ezaka natao. Tamin'ny teo amin'ny resaka organisation teo amin'ny BEPC Boulogne dia iarahany tsara ihany koa zany ilay fanadinan'ny Boulogne amin'ireo fitoeram-panadinana anaovan'ireo ankizy ireo ny izay BEPC Boulogne izay. Raha toa ka tamin'ny taona lasa izy dia mpampianatra ny troisième ihany no ny andraikitra an'izay fitsarana izay. Izao zany dia tena manaraka ohatry ny any amin'ny fanadinana hoe mety mpampianatra avy any toeran-kafa na avy any amin'ny kilasy hafa ny tsara ny fanadinana. Ny 5 Jolay no hanantanterahana ny fanadinana CEPE, 7 taona ny zandry indrindra, raha toa ka 13 taona ny zokiny indrindra. No 12 hatramin'ny 20 Jolay kosa ny fanadinana BEPC, 10 taona ny zandry indrindra raha toa ka 15 taona ny zokiny indrindra. Nanomboka androany kosa ny fanadinana andrana BEPC teny amin'ireo sekoly teto Andrenivohitra.
Lafim-baovao sosialy kosa indray dia saika miaina amin'ny tsy fampiana avokoa ireo ivitoerana hitaizana-ankizy eto Madagasikara. Saika fikambanana malalatana sy ireo mpianao nantoka moa no tena isany amelomany mpitaiza ireo ankizy madinika eto amintsika izay amin'izao fotoana izao. Fanadidiny iarana amin'ny Lili Rabiata. Toerana mbola eto amin'ny faritry ny Renivohitra no ahitana ity toerana mitaiza ankizy sahirana ity. Ankizy enitaona hatramin'ny 20 taona, manodidina ny 30 isa no ampianatranona, omena sakafo, omena fampianarana. Ankizy sahirana tsy afaka mandrato fianarana intsony reto ankizy beaziny reto. Ankizy iray nisafidy ny hifindra eny amin'ny ankany, efa 3 taona lasa ity ankizy iray ity, ahafahany mianatra. Misy zany ny iray aman-drenay sahirana, dia eo an'ilay fianarana koa zany tsisy dia tsy maintsy voatery mitady centre zany. Ato amin'ny centre ny mpiantoka dia anavelany mianatsanatra asa, ohatra hoe mahandro sakafo, manamboatramboatra trano kely, mianatra manao ouvrage métallique, poterie. Ho an'ity toerana iray mandray antanana ankizy sahirana ity, iarahana miasa amin'ny toeram-pampianarana hafa ny fanabeazana ny ankizy. Asa tanana amin'ny ankapobeny, izany hoe ny asa fandrafetana, na hazo na vy, no ampianarana noho ny mahamaro ny ankizy lahy raisina an-tanana eto. Mbola arahana hatrany amin'ny toeram-piasana ireo ankizy beazina rehefa tafavoaka. Zay moa ny antony ipetrahanjareo ato hianatra, sady ny raha hitany aminay ato rehefa tsy hianatra dia lefa any modelo satria mandany hanigny fô. Mianatra eto zareo arakaraka. Misy ankizy efa nianatra izy taloha na tamin'ny EPP na tamin'ny collège. Raha fantatra izy fa hoe mbola afaka manohy izay fianarana zay izy dia ampidiriny mianatra indray mandeha any amin'ny collège izy na amin'ny EPP. Fanampiana avy amin'ny malala-tanana no entina ampianarana reto ankizy reto. Saika avy amin'ny fanampiana avokoa na ny fitaovana ampiasaina na ny sakafo. Noho ny tsy fisian'ny fanampiana mivantana avy amin'ny fanjakana amin'ny toerana fitaizana ankizy sahirana tahaka izao, misokatra ho an'ny fikambanana samihafa ny fandraisana fanampiana. Eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena dia miankina amin'ny teti-bola mpanjakana sy mpamtsiana no ahafantarana ny sokajy fanatanjahantena mety ho raisin'ny fanjakana raha ny nambarany sekretera jeneraly ny fanatanjahantena androany. Ankilan'izay dia tsy fahampiany vola no tsy ahafahana mampandroso ity sehatra ity amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana nataony Mikael Ramarola. Mitanila ny tontolon'ny fanatanjahantena eto amintsika, tsy mazava ny rafim-pitantanana maro samihafa. Na misy aza ny fandraisana andraikitry ny atleta malagasy, raha tsy manao ny asa ny tompona andraikitra ambony, very hatrany ny ekipam-pirenena toy ny efa nisy hatrizay, toy ny olana eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Misy ihany ny sehatra iankinan'ny voninahitry ny firenena, saingy tsy dia ho an'ny be sy ny maro izany. Anisan'izany ohatra ny tsipy kanety be sy ny maro samihafa. Miankina amin'ny fiara miasa mpitantanany tsirairay sy ny isam-baratongana nefa izany fanatsarana fanatanjahantena izany eto amintsika. Io matoy io zany tsy mandeha dia tsy misy politika ankapobeny iarahany rehetrarehetra mikononkonona hoentina hampandeha an'ilay izy. Misy dénominateur commun tsy mampandeha azy, vola, fitantanana, finiavana ary fahaizana, draft io, planina matipaika io. Rehefa miresaka kosafatsika, CSOI, Jeux des îles, mahafinaritra ireny. Fa itsika tsy mba manao kanina. Jeux olympiques tsika tsy mba tafakatra mahazo zavatra tsy. Dia itsika nefa miononkonona eto ka zao manazava foana. Dia raiso le exemple anteneniko teo. Mandeha ny Copa America am'izao misy firenena mitovy lenta amintsika ara-toe-karena fa amin'ny fanatanjahantena izy am'ilay. Fampiasam-bola goavana ny tokony ataon'ny fanjakana amin'ity sehatra ity. Raha ny eto amintsika amin'ny ankapobeny, ny resa-bola ny olona efa nisy hatrizay. Maro ny resaka mandeha amin'ny fandraisana ny fanatanjahantena eto amin'ny firenena toy ny CJSOI amin'ny volana Aogositra sy ny fifaninanana iadina ho tompon-daka maneran-tany amin'ny tsipy kanety be amin'ny volana Desambra ho avy izao. Miankina amin'ny teti-bola sy mpantsiana ho an'ny taona 2024 no mety andraisana na tsy ny fanatanjahantena hafa iraisam-pirenena ho atao eto amintsika raha ny fanazavana. Aleo satria izao zany mbola vao misy an'ity LFR ty, hitanao le loi de finance rectificative ty mbola betsaka ny tsy fantatra hoe inona marina no raisina, inona no tsy raisina, zay mbo volenay atao amin'ny staff tao hoe mbola betsaka zany zavatra mifamaofao e. Sarotra be ny tonga dia
le zavatra décision mpanjakana zany zay no mahatonga na mametraka hoe aleo aloha efa kely sinatsika de vita le faire loi de finance rectificative de aorinan'io zany zay no mahalala manapaka hoe reto marina zavatra tena ho raisin'ny mpanjakana amin'ity taona ity zay lalao ara-panatanjahantena iraisam-pirenena ny tokony ho raisin'ny firenena malagasy amin'ity taona ity tahaka ny lalao rugby iadinan'ny tompon-daka manerina ny Afrika ankehitriny. Vitsy any anefa mifampahafantarana ataon'ny tompon'andraikitra amin'ireo tahaka ny fandraisana ny Coupe Davis ny volana Jolay ho avy izao. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena dia miisa 10 mahery ny olona maty ny aliny asabotsy fo ny alahady lasa teo tamin'ny fitifirana isan'ny goavana indrindra ny tranga tany États-Unis. Omar Sedika no voalaza fa tompon'antoka voalohany tamin'izay fitifirana izay niseho tao amina trano-pandizana natokana ho an'ireo olona mitovy fananana. Ny famitinana izay iarana amin'ny sariny France 24. Omar Sedik 7 taona teratany Afghan izay mizaka ny zoperenena Amerikana no nahavandozana nandritra ny fitifirana niseho tao amin'ny trano-pandizana natokana ho an'ireo olona mitovy fananana tany Floride. Efa noadiadin'ny polisy Amerikana ity farany nanomboka tamin'ny taona 13 tsy nisy nahafahana nitazona azy anefa tao aorin'izay. Voaroy tanteraka tao anatin'ny asa fampiororona sy praitsykombakomba tamin'ny fanjakana islamika Omar Sedik. Vokatr'izay mahay ny isin'ny fankahalalana sy fanavakavahana indray ireo silamo Amerikana vokatr'ity tranga ity. Nisy manoloan'izany ny fepetra sy fanamariana nataon'ny imam avy any amin'ny moské Irvine ialana amin'izany. Nanameloka izany avokoa ireo olo malaza toy ny filoha Amerikana na Frantsay na ny Prime Ministre David Cameron na ihany koa ny Papa François. Nitaky ny fialan'ny Barack Obama kosa ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena Donald Trump manoloana ny tsy fandriam-pahalemana manjaka any États-Unis. Raha tsy ahivina ny zavan-tranga misa 27 ireo olona tao anatin'ny trano-pandizana natokana ho an'ireo olona mitovy fananana tany Florida ireo. Nisy ny fitifirana sy ny fakana ankeriny tao anatin'izany. Lavon'ny balan'ny mpitandro filaminana i Omar Sedik izay nahavandoza tao aorian'izany. Anisan'ny fitifirana goavana indrindra niseho tany États-Unis ity tranga ity. Mialony sarantsika amin'izao hariva izao dia ndeha hofitina aminao ireo teboka isan'ny songadina tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Fantatra ny 12 volana Jona ho avy izao ny fanisorana ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra mainty ny vondrona Européenne. Vaovaon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia jiola roa no lavo ny balan'ny mpitandro ny filaminana androany tetsy Akadivato taky ny vondrony mpisolovava na ny Barreau de Madagascar kosa ny anafana ny filoham-pirenena ny fanenjehana ny Lula Lilson ho mariky ny fampihavana-pirenena mialoha ny 14 Jona izao. Fitaka be vava kosa ny nanafoanana ny fanagadrana ny mpanao gazety ao anatin'ny volavolan-dalàna ifeny serasera ary isan'ny fantatra moa androany fa isan'ny tafiditra ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny lalàna momba ny cybercriminalité. Fa eritaona androany koa namoany fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ilay pacte de responsabilité izay tsy hita mivaingana ny fampiarana izany hatreto. Izany koa tompoko lasy tompoko vavy no hoe tsika manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao isorana ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny faramamy fotoananao moa rampitso amin'ny ora ny fampahalalam-baovao amin'ny valorany tenako dia mametraka ny fotoana ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko. Magasin Sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ahitana ireo entana avo lenta fampiasa amin'ny fiainana andavanandro nanolotra anao teo ny vaovao. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, très sincèrement. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soca-vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.